Nitondran'ny filoha-pirenena valim-panontaniana ihany koa moa ireo fanontaniana napetraky ny mpanao gazety mahakasika ny toe-draharaha eto amin'ny firenena ny fivorian'ny parlementaire tao anatin'izany eo ihany koa ny fampiavana pirenena sy ny fanohikevitry ny filoha teo aloha Andriamatoa Marc Ravalomanana raha naneho ny atezera ny tenany Ranidra Taroby tetsy amin'ny kianjan'ny Macron. Ny fampiavana pirenena ihany no ampandroson'ny firenena raha ny hevitry ny filoha Hery Rajaonarimampianina ary no amafisiny fa izy no mitarika ny fampiavana pirenena. Tsy maintsy amin'ny fototra ny fihavana pirenena ihany no ampandrosona firenena. Rehefa nilazaiko izay fahantrana nisy niady nisy hatramin'izay dia satria tsy misy izay tena hoe fiaraisan'ny rehetra mijery vonona mbanjo tombotsoan'ny firenena ka dia mitarika zany mitarika ny fihavana pirenena fa tena misy foana izay zavatra be dia be ny olona vonona ny atoko vonona ny sokajy maro samihafa vonona anatanteraka amin'izany tena raisina mpifaliana mihitsy izy io. Mbola misy adihevitra mandeha efa nisy ny adihevitra mandeha any izany moa zany tena hoe fitino ny hevitra rio momba n'izay fihavana pirenena zany amin'ny sokajy maro samihafa ireo omeo azy zay za efa manana ny hevitra rahateo hitondrana le izy dia ho ataontsika le izy zay fihavana pirenena zay fa ny anisany fihavana pirenena zay lehibe dia ny tsinjarantsika aratra ny fampandrosoana sy ny arena eto amin'ity firenena ity ny ametrahantsika le fotodrafitrasy zay ampifandray ny malagasy rehetra tahaka ny lamina eo lafiny télécommunication zany zavatra izany dia tena nikeza be mihitsy izany hoe zahantsika zany zay dia milofo Andromanalina mikaraka ny hevitra rehetra atakavantsika amin'izany zavatra izany ambrosena ny andro rehetra kanefa dia tena koa dia hitarika amin'izany fametrahana fihavana pirenena zany. Herinandro laza izay dia naneho ny fahagoviana sy ny fahadisom-panantenany ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana raha niditra mivantana teny amin'ny Magrobeoririka. Apeliko aho tsy manaraty aho matahotra aho fa milaza fotsiny hoe apetao aloha sy fampatisana na hoe confidence na confiance na trust. Rehefa mipetraka izay dia samy mifampitsimotsika mapatoky dia afaka miasa miaraka mahatoky atsika ny anivelany fa izao tsika amin'izao fietika misy amin'ny fampiaparanena tsikao dia tena afaka naneho ny heviny mikasika izay ny filoha Hery Rajaonarimampianina. Naninona ny misy fahatezerana ny Ravalomanana anazy zany zavatra zany ny zavatra hitako isaky ny andeha any États-Unis dia tsy maintsy miteny foana izy satria ohatra ny eritreretina angamba fa anazy ny ao États-Unis ao ka hoe baikony any zao zany dia milaza fa jeren'ny olontsika efa niviteneniko tamin'ny voalohany fa miverina tsara fototra ny fifandraisan'ny États-Unis sy Madagasikara ka dia raha ohatra moka nanampy tao anatin'izany izy dia misaotra azy tsika ka iny moa ny olana amin'izany zavatra zany satria ny rehetra dia tokony mitondra fampandrosoana ho an'ny firenena fa hoy zany hoe ny mahakasika olona ray na roa na maro eo amin'ny lafiny ara-politika dia ao anatin'ny fihavana pirenena tsy maintsy foto-kevitra zay hijerentsika an'izany zavatra zany. No antitra anteziny fa mila mifandamina ao anatiny amin'ny sehatra samihafa isika eto Madagasikara. Mikasika ny fivoriana tsy ara-potoan'ny parlemanta kosa indray izay ny farana omaly dia nanambara ny filoham-pirenena fa mbola isy ny fivoriana tsy ara-potoana andinihana ny volavolan-dalàna mikasika ny fifidianana ben'ny tanàna na ny communal ary indrindra ny volavolan-dalàna mikasika ny fitsinjaram-pahefana.